tsy maintsy mahazo alalana amin'ny fédération ny sport boule de Madagascar FSBM vao afaka mikarakara fifaninanana taranja tsipkanety be hoy Andriamatoa Andrialemy Rovasan Amir filohan'ny fédération andeha arahintsika hatrany hitady-baovany Norbert Kotomalala. Nandritra ny fedina tompotakany Madagasikara farany teo taranja tsipkanety be dia nanentana hatrany ireo fikambanana na olon-tsotra na orinasa mpitantana fédération ny sport boule de Madagascar na ny FSBM mba anaraka ny ara-dalàna rehefa mikarakara fifaninanana. No amafisy Andriamatoa Andrialemy Rovasan Amir fa rehefa mikasika ny taranja tsipkanety be ny FSBM izay no tompony ndraikitra voalohany ary tsy maintsy mahazo alalana avy amin'izy ireo vao afaka mikarakara fifaninanana. Anaty fanarahan-dalàna ihany izy ny fampandrosoana inona zavatra atao mila manarahan-dalàna fa ho amin'ny entana fa ho mihaja misy fandrosoana. Raha ohatra ka no tsy fanarahan-dalàna ohatran'ireny foana tsika dia aminay ato fédération zany reny dia fanapotehana ny taranja, fanapotehana ny sport eto Madagasikara reny fihetsika tahaka ireny. Izay moa zany miezaka foana mandresy lahatra ary miezaka foana zany mifampiresaka amin'ireny olona reny hoe allo zalamba manarahan-dalàna. Feo mandeha ihany moa zany ary tondrasa fanazavana foana le izy hoe président fédération mitady vola fa 50% ny vola azo anatin'ny tournoi reny dia omena fédération. Dia eto zany za tena mandriso tanteraka an'izay feo zay hoe tsisy an'izany fa ny ao anatin'ny règlement fédération dia misy participation fa raha ohatra ka moins de 50 équipes ny nombre de participants dia misy na hoe fandraisana anjara ho an'ny équipe anankiroa zay ihany no payena tia fédération droit plus de 50 équipes izy dia ny atao hoe fandraisana anjara na hoe mise ho an'ny 3 équipes zany zay ny droit payena tia fédération. Iny zany tsy fetra ny ambiny ambony ihany fa zay zany no ao anatin'ny règlement fédération tsy afaka mandray vola ankoatran'izay fédération ary za moa zany dia miteny foana hoe raha misy mitaky volany aminareo ankoatran'izay dia antsofo za manana numéro téléphone na joueur rehetrarehetra antsofo za fa tena tsy tanteraka zany ary tena hoe manohitra an'izany satria manohitra ny politika izay apetraky ny fédération ho an'ny fampandrosoana zany raha ohatra ka misy fitadiavam-bola ankoatran'izay. Ka eto moa zany dia mbola miantso hatrany miantso milaza hoe association milaza hoe sport pour tous miantso amin'ireo ao anatin'ny fiaraha-miasa ihany no ahitana fahombiazana. Araka ny fanazavan'ny filohan'ny FSBM hatrany dia isy ny faninanana Grand Open du Nord indray no faninanana gaovana karakarain'izy ireo izay ho tanterahana ny volana desambra izao any Nosy Be.